Ho ampitomboana ho aminareo indray ny ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanany Jesosy Kristy tombontsika. Amen. Fanafahana efa tanteraka. Fanafahana efa tanteraka. Zany no asongadiny nofinainantsika amin'io filazantsara araka ny Luka 4, ny andininy 4:40 hatramin'ny 2:20. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary Jesosy niverina tamin'ny herin'ny fananaka any Galilia, dia niely tamin'ny tany rehetra manodidina ny lazany. Ary izy nampianatra teny amin'ny sinagogan'ny olona ka nankalazainy izy rehetra. Dia tonga tao Nazareta izay nahabe azy izy, ary araka ny fanaony dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata izy, ka nitsangana hamaky teny. Dia natolotra azy ny bokin'i Isaia mpaminany, ary noho namelatra ny boky izy dia nahita ny teny voasoratra hoe: ny fanahin'i Jehova no ato amiko, satria nanositra ahy hitory teny somafaly amin'ny malahelo izy, naniraka ahy hitory fandefasana amin'ny mpifatotra izy, sy fampahiratana amin'ny jamba. Anafaka izay nampahoriana, hitory ny taona ankasitrahan'i Jehova. Ary rehefa nahory ny boky ka naveriny tamin'ny mpanao raharaha, dia nipetraka izy. Ary nandinika azy ny mason'izay rehetra teo amin'ny sinagoga. Ary Jesosy niteny taminy hoe: androany no efa tanteraka eto anatrehanareo zany soratra izany. Ary izy rehetra nankalaza azy sady talanjona no miteny fahasoavana nalaoko ny vavany, ka hoy izy: tsy zanako Josefa va ity? Ray masino, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Fanafahana efa tanteraka. Jesosy Kristy tao amin'ny sinagoga namaky teny tsy nosafidiana fa natolotra azy, mifanandrify indrindra amin'ny faminaniany Isaia mitory fanafahana. Voatanisa eo amin'ny andininy 9:20 sy ny 9:20 zany endrim-panafahana entin'ny faminaniana mesianika izany. Fanafahana izay tarihiny fanahin'i Jehova, ka tokanan'ny fanahin'i Jehova ho afaka anatanteraka asam-panafahana, ary hitondra teny mahafaly ho an'ny malahelo, andefa ny mpifatotra, anafaka ny nampahoriana, ampahiratra ny jamba, ary hitory taona ankasitrahana. Ny fanan'Andriamanitra tao amin'i Jesosy Kristy, mbola izany ihany koa no nahafahan'ny teny indray rehefa voavaky ny soratra masina, dia nanambara tamin'ny fahasahina fa androany no efa tanteraka eto anatrehanareo zany soratra izany. Ambaran'i Jesosy arak'izany fa izy no fahatanterahany faminaniana mesianika. Izy lay nampilazaina ny Isaia mpaminany, izy lay mitondra fanafahana, teny mahafaly ho an'ny ampahoriana, izy lay anafaka ny mpifatotra, izy lay ampahiratra ny jamba, anafaka ny nampahoriana, ary hitory taona ankasitrahana. Tena io Jesosy Kristy io mihitsy no manambara ny tenany fa fahafahana, ary fahafahana efa vita
efa tanteraka. Raha vantany vao manonona ny anaran'i Jesosy fotsiny isika dia efa miaraka amin'izay ny asa-panafahana tanterahana izy Andriamanitra. Raha vao tonga tetỳ ambonin'ny tany fotsiny Kristy dia efa tonga niaraka tamin'izay, efa tanteraka niaraka tamin'izay ny fanafahana nentiny. Fa rehefa nomboana teo amin'ny hazo fijaliana kosa izy dia tonga tamin'ny fahafenona, tamin'ny fahatanterahana, ary ny teny amin'ny hazo fijaliana iny no ivon'ny fanafahana nentin'i Kristy ho an'izao tontolo izao. Ry havako malala, tsy miandry fanafahana hafa intsony isika, tsy eo am-piandrasana an'i Kristy hiasa indray isika, fa efa niasa izy ary miasa izy, efa nanafaka izy ary manafaka izy. Isika no asaina amin'ny fifaliana andray ny fanafahana efa natolony. Isika no taoma mba anaiky ny fanafahana efa nentin'i Kristy ho atsika, fa efa vita izany. Ary zany ary ane no nanambarany teny ambony hazo fijaliana manao hoe vita. Vita ny Kristy ny asa-pamonjena, vita ny fanafahana izao tontolo izao, vita ny asa nanirahan'iray azy. Anjarantsika ankehitriny kosa ny manaiky sy mandray fotsiny ihany sisa izany fanafahana lehibe loatra atolotry ny Tompo ho antsika izany. Indray alay-panahy isika mbola hiandry Kristy hafa, hitondra fanafahana hafa. Indraindray tsy maharesy lahatra antsika loatra ny endrim-panafahana na ny endrim-panavotana izay efa nataon'i Kristy ho antsika, ka tady avintsika amin'ny fomba hafa, indraindray famantarana hafa, indraindray toa fahagagana mihitsy no andrasantsika, nefa efa nanao zavatra mahagaga, ny faratapony, ny lehibe indrindra teo amin'ny fiainantsika Andriamanitra, dia ny nanavotana antsika tamin'ny rano Kristy. Aza miandry zavatra hafa izay manodoka intsony ry havako, mety voafitaka, mety ho voafandrika, mety ivily na irona ho any amin'ny izay tsy manafaka akory isika raha toka izany. Kristy, lay fanafahana, efa niteneran'ny zanaka anao hanafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo, efa tanteraka ny famonjena, efa vita ny fanekena, ary izy no miteny hoe androany nefa tanteraka aminareo zany. Ny fanahy masin'Andriamanitra anafy anao mandrakariva atakaranao ny asarobidin'ny asan'Andriamanitra izay efa nataony teo amin'ny fiainanao. N'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Raha eo misaotra anao zahay no ny fahatanterahan'ny famonjena, ny fanavotana izay efa nataonao ho an'izao tontolo izao. Efa nanafaka anay tokoa ianao, efa miatra aminay ny famonjenao, efa mahazo tombony amin'izany izahay. Ankehitriny Tompo, mametraka eo ambany fahasoavanao zahay ity herinandro ity, herinandro akatoko ny fankalazana ny fahaleovantenam-pirenena, ka hitahinao manokana ny nosy Madagasikara, ny mpitondra, ny vahoaka ao aminy. Ny taninay Tompo hiantrao mba jereo Tompo ny nosinay. Amin'ny anaranao Jesosy, anaovanay izany vavaka izany.
amen.